dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako. Ny hoadidintsika eto izany dia fomba fanao asa tanana izay tsy totan'ny ela ary asa tanana izay tamin'ny andron'ny renitsika tamin'izany andro izany no nampiasana ny crochet. Amin'izao fotoana izao zany dia miverina indray zany ny lamodin'ny crochet ary misy ny fikarohana izay manambara fa manala fanaitainana, manala ny karazana rerahana, ny arerahan-tsaina ary manome ihany koa zany ny ataontsika hoe endurance amin'ny fiainana sy ny zavatra atao ary indrindrandrindra koa zany dia ny patience ny crochet. Maro dia maro zany ny vokatsoa azo avy amin'ny fanaovana ny crochet satria dia mampifantoka ihany koa ny ataontsika hoe zany ny karazana concentration amin'ny zavatra atao zany satria rehefa manao an'itony crochet itony zany dia mila mifantoka tanteraka zany atony sainao ary indrindrandrindra koa zany dia afaka ihany koa ianao na hoe miaino fandaharana amin'ny internet, amin'ny radio zany eo am-panaovana ny crochet na mijery televisiona ihany koa ka mahatonga zany an'ilay hoe karazana sady miala voly ianao zany no mampifantoka ny saina no mamboatra ihany koa zany zavatsoa ho anao sy ny fianakavianao zany. Ny crochet koa zany dia misy an'ilay ataontsika hoe zany hoe karazana ara izy ity zany izay mahatonga anao koa hoe amin'ny fotoana tokony andinianao tena zany hoe amin'izay fotoana izay indray izy zany dia mila fahanginana na hoe mandefa an'irony mozika klasika irony ianao zany mihaino azy na ny mozika amin'ny méditation irony satria amin'izao fotoana izao zany dia maro ny olona izay anatin'ny fanaitainana tanteraka ao anatin'ny adi-tsaina ao anatin'ny atao hoe stress ka isan'ny mampitony ny saina zany ny karazan-javatra ohatran'itony crochet itony ary indrindrandrindra koa zany raha ohatra ka misy ny karazana projet izay mila fandiniana na fanapahan-kevitra mila fandiniana lalina dia mety ho vaovahanao mety ahitanao vahaolana zany eo am-panaovana ny crochet. Izany daholo zany zavatra hoe tombotsoa azonao zany amin'ny fanaovana ny crochet satria sady miasa zany ny sainao no mifantoka tanteraka ianao amin'ny zavatra izay ataonao no miasa ihany koa ny tanana ary indrindrandrindra koa zany dia miasa ihany koa ny karazana fihetsem-po eo am-pahitanao zany an'ilay hatsaran'ny zava-bitanao satria ny crochet dia azo anaovana akanjo, azo anaovana saka ity zao misy saky namboariko vita amin'ny crochet, azo anaovana ihany koa an'ireny couvre-lit reny, azo anaovana ny bandeau na ny satroka izany, ny short, pataloha efa miverina lamaody zany izy amin'izao fotoana izao ary azo andravahana ihany koa zany ny trano
amin'ny fanaovana an'ireny ataontsika hoe sovazy ireny zany na ireny hoe fandravahana ny salon ka hitantsika amin'izany zany fa de sady fahafinaretan'ny maso zany ny crochet no mampiasa ihany koa zany ny tanana no mampiasa ny saina ary mampientanentana anao ihany koa zany ny fanaovana azy ka manolo zavatra maro zany ny crochet satria ao anatin'izany ihany koa zany de ny hoe fitandrovana amin'ny ataontsika hoe arerahan-tsaina na dépression nerveuse izy zany manampy ihany koa zany izy amin'ny ilay ataontsika hoe fanahizam-batana zany raha ohatra ka maheno ianao zany fa somary mitombotombo zany ny poids-nao dia afaka ianao zany mifatoka tanteraka amin'ny crochet satria ny crochet koa zany dia mahatonga ny hoe manakatsakana zany an'ilay fringale moa zany ny fitenenantsika an'ilay hoe te hihinan-javatra foana satria ilay fihinanana matetitetika ohatra hoe chips gâteau chocolat indrindrandrindra moa zany amintsika vehivavy rehefa hoe misy stress zany dia matetika zany sika dia mandeha amin'ireny karazan-javatra ohatran'ireny satria ny siramamy mantsy zany dia mitondra ihany koa ny hoe tsiro izay fahafinaretana azo ny lela zany ka dia miatraika any amin'ny atidoha izany zavatra izany ary dia iny zany no manaitaitra an'ilay hormone du bonheur na ny sérotonine ao amin'ny cerveau izany ka raha ohatra zany ny vehivavy tsy mahita loatra hoe inona zany ny karazana fialamboly izay hoe ahitany ny détente zany dia matetika zany mirona amin'izay hoe karazana fihinanana zavatra tsy de mahatsara loatra zany amin'ny fahasalamana ny fanaovana ny crochet koa zany ho an'ny ohatra hoe ny vehivavy izay te hiala sigara ohatra dia afaka ampiasaina ihany koa zany ny fanaovana ny crochet satria dia mandany ny fotoana tokoa ary dia tena mampiala voly ny fanaovana crochet ary aty de efa manomboka miverina amin'io indray zany ny vehivavy na de vehivavy raha hoe intellectuel miasa birao manana ny toerana hoe miasa amina toerana ohatra hoe dokotera ohatr'izany ingénieur femme entrepreneur zany dia efa miverina amin'ity fanaovana itony crochet itony satria dia misy voka-tsoa mihitsy zany ny hoe fanaovana azy ary hafa ihany ny hoe mitondra ny akanjo crochet izay hoe ianao ihany zany no namboatra azy dia misy fahafinaretana bebe kokoa zany ara-tsaina ara-batana ary ara-panahy zany ny fieritenao zany mitondra n'ilay akanjo ka zany zavatra rehetrarehetra izany moa zany dia entiko fotsiny zany hitaritana ny saitsika hoe ny fikatsahana ny asambarana dia tsy voatery ho zava-dehibe tsy voatery tsy maintsy vola be vao zay vao hitarika anao any amin'ny asambarana fa ny fomba madinidinika ohatran'izao zany dia mety mitondra fitonitsaina indrindrandrindra moa zany sy fahasalamana ho atsika indrindrandrindra moa zany hoe atsika vehivavy manoloana ny problema rehetra izay mitranga amin'izao fotoana izao eo ny valanaretina coronavirus eo ihany koa ny
gera izay misy any Ukraina sy Russia amin'izao fotoana izao, izay ahina dia ahina zany ny hitarany any amin'ny 3e guerre mondiale, dia isika vehivavy zany no mila mitady ny zavatra izay hoe analana n'izay karazana tebotebo sy sorisory tsaina izay, ka dia ny crochet zany dia isan'ny fanalahidy amin'izay hoe fangalana ny stress izay zany, satria maro dia maro koa ny zavatra izay hoe ambadiky ny fanaovana ny crochet. Aty zao dia efa misy ny hoe andiam-behivavy manao ny crochet party, vehivavy izay manana ny asany daholo, vehivavy manana ny maha izy azy zany, mivondrombondrona izy zany hoe andao sika mba hiaraka hanao zavatra izay mahafinafinaritra antsika, nefa hoe zavatra zany izay mba tera-boka-tsoa zany eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny sosiete, ary indrindrandrindra koa zany dia mateza dia mateza koa ny zavatra akanjo vita zany amin'ny crochet, ka dia sarotra dia sarotra zany ny atonta azy. Sationany zany izay, kanefa ianao moa tsy voatery hoe tsy maintsy hahay crochet, fa hoe ohatra fotsiny zany ny raisiko ny amin'ny hoe resaka asa tanana, mety misy asa tanana hafa angamba no mety hoe manavanavanana anao kokoa zany, ohatra hoe ny hosodoko, ohatra ny mamboatra manjaitra ohatra ohatr'izany no manavanambanana anao kokoa zany, dia aza misalasala mihitsy amin'izao fotoana izay mila fandinihan-tena, mila fandinihana marina ny hoe aiza marina ny lalak'izorana, inona ny vahaolana momba ny tokantranoko amin'izao fotoana izao, dia ilaina zany ny fiverenana amin'ny zavatra toy itony. Ny ray aman-dreny teo aloha moa zany no tena hoe mpanao an'itony hoe rehefa amin'ny fotoana zany hoe miandry voka ny vehivavy zany taloha, dia mamboatra ny karazana trousseau zany ho an'ny zanany, dia matetika moa zany dia ny crochet no ampiasaina, na ny tricot reny zany, ka mifono zavatra maro, mifonofono zavatra maro zany ny crochet, satria izay efa nilazaiko teo izay hoe raha ohatra koa misy olona manana maladie chronique na douleur chronique ohatraohatran'izay zany, dia afaka ihany koa zany hoe manaridia, zay moa zany no tena hoe afaka ilazantsika azy amin'ny crochet, izany hoe tena manampy zany an'ireo karazan'olona izay manana douleur chronique zany ny fanaovana ny crochet. Misy zavatra kotrehany maro ato ambadiky ny crochet, satria raha ny vehivavy taloha zany tia manao an'itony karazany zavatra itony dia mifonofono zavatra maro koa, satria mataty ny fiainana, mazaka misedra ny fiainana kokoa ny vehivavy taloha zany raha oharina amin'ny vehivavy ankehitriny. Misy dikany daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, ary maharo-pelo kokoa ny vehivavy taloha, ka mety ho ao ambadiky izany daholo ny fanaovana ny karazana asa tanana ohatr'izao zany, no hoe mba mahaverivery-dia ny vehivavy zany, na eo amin'ny resaka hoe resaka olana ara-pitiavana izany, na olana eo amin'ny fiarahamonina, na olana ao an-tokantrano, dia mety ho afaka hanana kokoa zany ny karazana ataontsika hoe capacité de réflexion ato anatin'ny crochet, capacité d'endurance, ary ny clairvoyance, satria mantsy
raha misy ny olana zay ataontsika hoe somary manjavozavo amin'ny olona iray dia rehefa ato ampanaovana crochet izy ohatra dia mety manana ny concentration kokoa ary dia mety anana ny saina matsilo izay hoe hitarika azy zany amin'ny vahaolana amin'ny olana izay manjavozavo amin'ny fiainany ary indrindrandrindra koa zany dia ny hoe ny fanapahan-kevitra izay tokony ho raisiny eo amin'ny fiainany amin'ny zavatra rehetra izay kasainy eto ambonin'ny tany zany ka tsetsatsetsatsyaritra fotsiny moa ny azy zany ny amin'izay resak'izay fa maro dia maro ny hoe karazan-javatra ny méditation ohatra zao dia afaka ihany koa hoe akanan'izay concentration sy endurance izay zany mba ahafahanao manana ny clairvoyance na ny saina matsilo ahafahanao misafidy ny lalana izay tokony alehanao amin'ny fiainana na manao an'ireny grand projet ireny zany ianao dia afaka hoe maka saina zany manala ny stress aloha zany amin'ny alalan'ny crochet dia mety ahitanao hevitra maro zany atao anatin'ny fanaovana an'ilay crochet satria dia ny fahazarana entiko amin'ny fiainana moa zany no hoe zaraiko amintsika na manoratra boky zao dia efa henoko fa miakatrakatra kely zany ohatra ny sorosorotsaina na ny stress zany dia manao crochet zany de afaka mahita hevitra vaovao ao amin'ny boky izay soratako satria efa manomana ny boky faharoa izay Toutato-aty indray zany ny tenako teo zany ny livre vert du bonheur fa amin'ity indray mitoraka ity zany dia boky momban'ny vehivavy indray zany no soratako amin'ity indray mitoraka ity de ny femme et forme zany hoe miresaka bebe kokoa zany ny momban'ny vehivavy ny fomba fisainan'ny vehivavy inona ireo karazana aretina izay mpahazo azy ary ny torohevitra sy ny vahaolana izay atolotro ho an'ny vehivavy zany mba ananany ny asambarana satria dia tokony ahazo ny anjara asambarany daholo zany ny vehivavy rehetra eto ambonin'ny tany tokony ahay aka ny asambarany daholo ny vehivavy na dia eo ara ny endrika samihafa na dia eo ara ny fombafomba samihafa na ny culture izany na ny volon-koditra na ny fari-pahaizana dia tokony samy ahay hitsinjo ny anjarany daholo ny vehivavy rehetra zany rehefa mahay miaiky zany ny forceny ary miaiky ny faiblesseny zay zany ny boky manaraka izay ho atota mbola hoeninareo ihany moa zany rehefa hoe tonga ny fotoana zany hipubliena ny boky izay fifampizarana hatrany satria tokony samy ahazo ny anjara masoandrony daholo ny olona rehetra fa ilay fikatsahana n'izay anjara masoandro izay zany matetika no
mahabetsaka ny ataontsika hoe blocage satria ny anjara masoandro ny tsirairay dia izy ihany no mahay mikaroka azy amin'ny alalan'izay hoe fahafantaran'ny tenany, amin'ny alalan'izay hoe inona ny talentany, inona ny forceny, inona ny zavatra nomenjanahary azy ary inona ny faiblesseny. Ka eny ny masoandro ny tsirairay indraindray mety hoe tandrifin-drahona kely angambany, tsy tokony hankivy fa ny rahona dia tsy maintsy misinda ihany, tsy misy rahona mandavataona izany fa tsy maintsy misy ny masoandro, misy ny orana ary misy ny rahona izay ataontsika hoe tandrifin-drahona izany. Ka ny fomba fahafantaranao zany an'izay karazan-javatra rehetra izay eo amin'ny fiainanao no hitondranao bebe kokoa zany any amin'ny asambarana ary dia ao anatin'izany fikatsahana an'izany asambarana izany ny fanaovana ny asa tanana toy ny crochet. Ary misy tantarany maro ambadiky ny crochet satria misy ny zava-tsoa hoentin'ny crochet maro dia maro, nefa tato anatin'ny crochet koa dia misy ihany koa ny ataontsika hoe karazana déception izay mipetraka amin'ny vehivavy sasany, ohatra izay hoe namboatra ny brasiera ho an'ny zanany izy izany nandritry ny voka kanefa dia tsy azo ny zaza na hoe maty zany teo am-piterahana, dia miteraka ataontsika hoe zany hoe souvenir ratsy ho an'ny vehivavy iray zany ny nanaovany an'ilay crochet. Kanefa moa zany rehefa mahita ny akanton'ny crochet dia izay le hoe tantely amam-bahona ny fiainana, dia rehefa hitanao fa nahatsaranao ilay crochet, izany zany ny hiderako an'ilay vehivavy taloha izay ataontsika hoe manana ny herim-po, manana ny endurance, manana ny faharetana amin'ny zavatra izay ataony, satria dia maro amin'ireo vehivavy ireo na dia tsy nahazo ny zanany ara izy izany dia mbola mazoto foana izy izany ny manao ny crochet ho an'ny zanany manaraka. Dia ohatraohatran'izay koa zany no tokony hitondrantsika ny fiainana zany isika vehivavy dia ny crochet satria manasitrana zavatra maro ny crochet, manasitrana miaro hatramin'ny ataontsika hoe reny homamiadany reny, ny homamiadan'ny nono, ny homamiadan'ny tranonjaza, dia azo lazaina fa hoe afaka miaro amin'ireny zany ny fanaovana ny crochet. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio, manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao, ary dia ho hitanao matetitetika ny akanjo crochet izay amboariko zany eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé. Bye bye.